Mbola iverina kely anatin'ny fampianarana ihany moa isika rehefa avy eo fa hotoizantsika eo anatin'ny vaovao hafa kosa aloha ny fampalam-baovao olona 8 ary ireo tratra tamin'ny fanodikodinana antsokosoko ny menaka fampiasan'ny orinasa Savonnerie Tropicale ka menaka 20 barika no tratra tamin'izany efa eo an-tanan'ny tompon'andraikitra moa izy ireo amin'izao ary natolotra teny anivon'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Noho ny fitoriana izay nataon'ny orinasa iray manamboatra savony na ny Savonnerie Tropicale mahakasika ny fanodikodinana menaka izay ankora fampiasa namboarina savony ao amin'ny orinasa dia anidina teny fotona nanao ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra anivon'ny polisy. Fantatra tamin'izany fa tany amin'ny faritra Ambomandrosa Tsirabe iny nahitana ireo olona mivarotra ilay menaka. Tratra tamin'izany ny 20 barika amin'izy io. Olona 9 hatreto no eo ampelatanan'ny polisy izay mbola anaovana fanadihadiana satria mbola misy ireo ahina ho isan'ny tompon'antoka amin'ity raharaha ity. Famotorana mbola mandeha, mbola eo ampanaovana azy zao. Dia tonga aty ivelany le menaka dia ampidiny zalahy anatin'ireo barika hitantsika ireo. Dia rehefa tafidinao anatin'le barika le menaka dia hoentiny zalahy amin'ny camion makary androndra kely. Misy tany malalaka io amin'ny pita Zovena io. Dia eo zany no andraisany zareo zay atao hoe démarcheur na intermédiaire an'izy dia milivrer anazy hatrany Ambomandrosa hatrany Tsirabe. Anankitelo ny receleur, anankiroa ny mpandray entan'alatra, ny intermédiaire plutôt, dia anankitelo ny mpiasan'ny Savonnerie Tropicale izay auteur principal. Zay zany nanao descente foana hatrany Tsirabe hatrany Ambomandrosa dia ireo aloha ny tratra hatreto fa mbola dia le manahirana zany amin'le migerer amin'le garde à vue. Efa ny fampiarana tamin'ny procureur le izy dia déférena aloha reto fa mifamotorana mbola mitoy. Efa tamin'ny taona 2014 ny tompon'andraikitra no voalaza fa nanaovany ireto olona ireto ny fanodikodinana ny menaka ampiasain'ny orinasa. 20 barika ny fantatra fa efa nahodinkodina izy ireo ka manodidina ny 70 tapitrisa ariary. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra hatrany dia 710 ariary no ivarotan'izy ireo ny kilaon'ny menaka. Menaka izay avy amin'ny omby ka any Aostralia no nafaran'ny orinasa ny Savonnerie Tropicale azy. Araka ny fanazavana notanteran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny polisy hatrany dia tsy ny olona rehetra no mividy ilay menaka fa ireo orinasa madinika manamboatra savony amin'ny faritra Ambomandrosa Tsirabe iny manjifa ireo menaka.